Votre blague du jour sur Journal 261. Efa ho avy zao ny 2026 dia mety ho maro aminareo manam-paniriana sy fikasana any andeha an-dàla na hanao vacances na surtout andeha hianatra any. Dia ndao ary fa tonga dia ampianariko aminareo amin'ny akipiriany izay rehetra tokony ataonareo rehefa tonga aty amin'ny aéroport. Karotsa! Atongotsika amin'ity mila une chose ity ilay izy. Fantatrareo ty mila une chose ity? Fe zavatra be dia be raha ohatra hoe nanadino zavatra tamiko nareo. Ndao ny asako anareo e. Za zao nanadino an'ilay adapteur international iny dia iny fa misy ato. Ty zao mety be ty. Ay ve ato misy boky e. Aleo zany aloha hividy boky kely koa za moa zany tia mamaky boky be izy dia mba hijerijery kely mba vakeko anaty avion aloha. Ty zao mahaliana anaty. Araka ny hitanareo ohatr'izao moa zany dia tena feno zavatra be dia be mety ho ilainareo tampotampoka ity. Ty zao misy borosy nify ity. Raha ohatra ka hoe nanadino nareo dia to dia makato fotsiny. To dia izay ilainareo e. Eto amin'izay no tena manomboka ny tantara. Anakalo devizy aloha tsika. Ato amin'ity baisatra amin'ity. Hello. Ny tena mety aloha zany dia aleo nareo to dia aty hivadina tsy vao manakalo amin'ilay devizy satria raha ny akafo nareo manakalo dia mety tsy azo atokana kely. Mba anakalo ariary atao dolara kely za sy azafady ohatr'izao ny ataonareo raha anakalo an'ilay izy. Manome passeport aloha nareo dia ty sy ny billet quoi. Ty izay dia ilay vola menana Sata toko. Hita fa nakamizam-bola dia andeha hanao enregistrement amin'izay dia ndao arany. Mba halalanareo hoe aiza nareo manao enregistrement satria be dia be mihitsy manko ilay compte-nareo dia jerenareo amin'ilay télé hoe inona ilay compagnie aérienne andehananareo. Dia ny anahy zao eo dia mijery hoe aiza amin'ilay écran reto misy hoe eo dia iny tsy ariana dia iny tsy ilay izy fa mitady tsara nareo efa mitady. Ndao amin'izay raha ohatra nareo ka tsy te hilahatra rehetra avion dia tonga dia mihitsy nareo amin'izay to dia nareo mivozirehetra. Dia ho azy any makany jaoji fa za mbola hanao formation kely vetivety any fotsiny dia avy eo zay za vao makany New York. Salama tompoko. Salama tompoko. Aiza ny destination anao zao? Any jaoji tompoko. Azon passeport ve? Ty tompoko. Afaka ampiakarina eto ary ny gasikabinanao azafady. Inona moa ilay kabina ilay ngeza be Kely. Ilay kely? Ilay kely aloha ny rehetra ilay bagazy kabina. Azadino manisy kodin'ilay bagazy Miaraka amin'ilay accessoire anao azafady indrindra tompoko. Iza ny accessoire? Eny tompoko. Tompoko tompoko afaka ampidirina dia ilay bagage mitsotra. Ity anankiray ity dia raha ny avy eo fa reto anatiny kely reto manaraka anahy avy eo. Destination anao Mayotte Mayotte ahoana mangaha tsy jaoji. Jaoji Mayotte. Ayoko pa ako jaoji Mayotte. Tiara passeport anao ty carte d'embarquement anao dia fiche complétenao any police amin'ny immigration. D'accord. Sotra betsaka tompoko. Yo sotro. Rehefa vita ny enregistrement dia tsy maintsy mameno an'ity fiche police ity nareo. Rehefa avy eo toko nareo indray manaraka. Satria mademoiselle dia mademoiselle ny entoureko. Dia non même. Dia mamaky tsara nareo fa za koa nisy fotoana efa diso. Nom de jeune fille ilay eto fa tsy anaranareo prénom ho an'ny vehivavy manambady io. Fa atsika tsy manambady dia to dia eto zany. Lieu de naissance numéro de passeport. Adikanareo eto ilay numéro de passeport nareo. Ny ahitanareo ilay numéro de passeport aorianan'ity tarondro be ity dia misy an'ity dia adikanareo eo. Dia ato nareo no mijery hoe revient fin de validité ny passeport nareo. Lieu d'émission 106 ao daholo ny jerena. Momba an'ilay vol ndraitsika eto mbola misy eto ambadika sao dia mamaika be. Amin'ny carte d'embarquement ny ahitanareo hoe ity no numéro du vol. Dia ny date du vol date ny androany. Aéroport de débarquement. Jaoji. Ohatra jaoji.
Rehefa feno ty fizy ty dia aterina etsy amin'ity polisy itsy dia aza adino ny passeport sy ny carte d'embarquement sao dia tavela aty ao dia ny entana sy ny telefony. Passeport azafady. Toko. Aiza ny destination finale anao? Any Tsaotsy. Tsaotsy? Ie. Dia le carte d'embarquement azafady? Ty toko. Inona ataonao any Tsaotsy? Hanao formation toko. Formation mikasika an'ina le? Mikasika amin'ny fandriam-pahalemana. Mikasika ny fanjiam-pahalemana? Ie. Sambany ianao vao any? Ie, sambany avy ho any. Any daholo le dossier mikasika izay Ie, toko. fampiresentena kely eo amin'ny bureau poste ary azafady le dossier mikasika izay fianaranao izay. Eny ary toko, misaotra toko. Raha vao voalohany ianao ny andeha any an-dafy any dia tsy maintsy makaka amin'ilay bureau ilay polisy ato mihitsiny any fanaminana daholo izany. Misaotra toko. Azo toerana ary. Misaotra betsaka. Dia hoaizaka ianao azafady? Andeha ho any Tsaotsy toko. Inona le motif an'ilay voyage anao azafady? Hanao formation momba amin'ny fandriam-pahalemana toko. Afaka mahazo an'ilay lettre d'invitation ve azafady? Dia ny hébergement ve zareo ny ampiatrano anao sa apetraka amin'ny hôtel ianao? Dia efa atao anatin'ity izay a? Dia ianao koa latsaka ny raika amin'ny taona Ie. dia mila autorisation parentale dia mba vola kely ilay. Ny autorisation parentale zany a dia tsy maintsy signiavan'ny ray aman-dreny anankiroa sy dada ihany tsy mama ihany fa izy roa mihitsiny. Ok ary ka mila manao photocopie kely an'ity ianao azafady a? Dossier anao reto a dia premier page ny passeport. Tadidinareo ve ilay mila une chose teo ato koa misy mpanao photocopie raha ohatra ka hoe adinonareo tampoka nanao photocopie ana zavatra pratika be tsy anaovana photocopie anareo. Hita? Ie. Original raisinao a? Izay ndraika amin'ilay. Dia ny fiche kely polisinao iny a? Masitsika gaseo. Vita ny procédure rehetra dia ho any amin'ny salle d'embarquement amin'izay tsika izao a fa mialohan'izay aloha mbola scanena kely eto ny taré sy ny sisa. Asa zany misy dia rehefa vita ny polisy a dia ohatra maka ny salle d'embarquement. Ivo mila seho kanal ity dia possible kely dia captureo fa eny anareo ity raha ohatra hoe andeha ho any an-dafy nareo. Salama toko. Ya, bajelekele makatasuko zany azafady. Lamma tsara. Eto ny atatsika tsy afaka mandeha amin'ny kabina dia feo tsara ny hitanao dia mbola eto. Ao, sisy a? Eny a le soavaty a. Ny entana rehetra zany a dia tsy maintsy mandalo eto amin'ny sûreté aéroportuaire daholo izay vao afaka makany amin'ny salle d'embarquement. Rehefa tonga eto nareo ka raha ohatra ka hoe te hanisy réclamation na suggestion na fanontaniana momban'ny aéroport international dia scanenareo fotsiny ity code ity dia ao nareo mametraka azy. Tonga nareo scanenareo fotsiny ity code QR ity dia mahazo izy. Tonga so zany a ety amin'ny duty free. Hoe izy amin'izay tay a. Ohatrany mampakely. Atao amin'ny terminal international zany misy porte d'embarquement karazany eny. Dia raha ohatra ka 21, 21 B, 22 any ianao a dia makany ianao. Fa raha ohatra ka hoe 22 B, 23A, 23 B dia makany ianao. Ny lasa 21 dia makany ianao zany. Fa afaka hoe ety foana ireo mipetrapetraka miandry l'école na ary mambarika any. Tsy fanjina be kely fa dia tsy lalaiky ilay. Tanjona rehefa matotoy dia tarakety tsy mahatratra vola. Misy fanaovana jeu ka dia ilana jeu eny aloha zaho fa izay tsy mahavana anao indray any an-trano. Misy an'ity gamine jaune ity zany ato afaka ilalaovanao PS5 mandra-piandro baolina.
Efa tena madio be kosa aloha ohatrany mahita be. Izy sady manao sport no misady telefony. Izy izy hita misasa. Ny fansasa. Okizay fa reraka ka. Izay misaotra betsaka. So ihany fefa nanakalo vola fa tsy mandray ariary ny aty amin'izao misody hoany araka ny lalàna malagasy. Ny lalàna malagasy mihitsy no tena zavatra fa zaho mamorona. Mitorsena. Efa tonga vola dia lasa amin'izay tsy. Raha misy fanompaninareo dia apetrao amin'ilay code QR noteneniko teo. Clear that day. Votre blague du jour sur Journal 261. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.